Natanteraka atrikasa mahakasika ny fampiofanana sy fampahafantarana ilay tetikasa kavinomby elektronika na boucle électronique infalsifiable ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana izay toana ny tetikasa kazef natao tany amin'ny faritra Anosy ny 20 aogositra 2024. Ny tena tanjona zany dia mba afahana mandroso fanatanterahana n'ilay fanapakevitra tapaka tamin'ny filakevitra ministra tamin'ny faraka amin'ny 30 ny volana martsa taona 2024 dia mba afahana mandroso tena manatanteraka amin'izay an'ilay asa eny fotony mba afahana manao aloha ny andrana fametahana an'izay boucle zay rehefa tapitra ny fampiofanana sy ny fifanana eto dia watolotra an'ireo mpisehatra toy ny vétérinaire ny fitaovana izay efa misy eo ampelantanan'ny ministère misahana fambolena sy ny fiompiana dia aorinan'izay no avoaka ireo planning ahafahan'izy ireo manao an'ilay descente sur terrain manao an'ilay fametahana an'ilay boucle amin'izay mialohan'ny faran'ny taona 2024. Omby miisa 10 alina ao anatin'ny faritra Anosy sy Androy no anatanterahana ilay andrana ka hametrahana kavinomby elektronika. Ireo kavinomby izay soratanana teo aloha izay mety hiteraka osika dia hosoloana ho kavinomby elektronika. Tanjona ny ahafahana mametraka ireo antotan-kevitra sy antotanisa maripoditra mahakasika ny fahanaraha-mason'ny fahasalaman'ny biby toy ny omby sy ny ondry aman'osy. Ahafantarana ihany koa ny tompony sy ahitana ny fivezivezen'ny biby. Tombony lehibe ho azo ny mpiompy mahakasika ty tetikasa ity dia ampianana miandalana tsikelikely hiadifana amin'ny alatr'omby ary ihany koa ahafahana mahazo an'le base de données fiable zany ahafahana miviser lavitra kokoa zany orientena ny mpiompy ny tantsaha andeha hizotra amina resaka normalisation na fiompiana zany hoe fampidirana ny données ny identification dia miroso tsikelikely mandeha any amin'ny traçabilité sanitaire traçabilité ana mouvement ary ny farany dia ahafahana miviser lavitra araka ny voalazako teo ny resaka tsena iraisam-pirenena raha rehefa tonga zany zay dia zay zany no tena anisany tanjona tratrarina ihany koa zany. Mpiantsehatra maro no nanatrika ny fiofanana sy fampahafantarana an'izany. Teo solitenan'ny mpiompy izay efa niandrandra hatry ny ela izao tetikasa izao noho ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ka velom-pisaorana ny fitondram-panjakana. Zahay moa mahatompy anay da tena tianay mba hoe voaromaso tsara gnagn'ombinay efa misy halatr'omby tiky ary faharomaraka an'izay koa ny fahasalamana mikasiky ny biby atao izy hoe taka koa fampianarana voanay mba hatotosa sakasy andavany ny fiarianay sady ny fiarovana gnagn'ombinay amin'ny ty halatr'omby ty satria zahay laha tam'izay very gnombinay io da tena tsy hita trasy fagnindesin'le mpangala tsy hita trasy vasa angamba ny saotry ny fanjakana koa mba hananao traha ty vasa mba hoe hahasaka an'le halasa na hahitan'le omby izay indesin'le mpangalasa fa zahay agny tena mijaly amin'ny fangalaran'ny ty ombinay ty. Soran'ny ministera sy ny fitapazakana tarimarakelna nanotosany ty fifoana ty. Marina fa faritra efatra no voasafidy hanatanterahana ity tetikasa ity dia ny faritra Anosy, Androy, Atsimo andrefana ary Iorombe. Izao tetikasa izao moa dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatanterahana ny velorano ny filoham-pirenena.